Araky ny nambarateny am-piandohana dia ny tontolon'ny fandraharana no resantsika amin'ity talata ity ny Codal, orinasa Codal no miaraka amintsika voalohany eto Olive no misolotenan'izy ireo Codal izay efa niorina tamin'ny taona 1970 ka hatramin'izao dia mbola eo ihany inona ny tena hoe tsy ambaratenonareo amin'ny Codal zany mahatonga anareo tafajoro hatrany na ino kidonina na ino kiantra ninonino na hitranga Jesosy na ny lanitra mangana eo foana ny Codal. Société Codal moa zany dia orinasa mpamokatra sakafo vita malagasy sady mamokatra zay no mivarotra sady mamokatra mihinana ie dia afaka mihinana koa ka nahitananay eny Akorondrano lalana ampitany station Galana Akorondrano. Firy zao mpiasa Piasa aminay zao maromaro ihany izy tsy mahay manisy fa ny azoko lazaina hoe eo amin'ny 120 piasa eo. 120 piasa eo. Misy goûteur. Manao ahoana ny asanareo miainga avy any amin'ny fambolena sa zay zany ny produit aminay zany sokajiana anankiroa dia misy ny produit bio zay azo lazaina hoe vaovao farany ao amin'ny société anay zay tena arak'izay izy hoe bio zay hoe ara-pahasalamana tanteraka ny produit naturel miaingana amin'ny fambolena ny matière première manana toerana mihitsy zany zay voatokana hoe amokarana an'le matière première tena hoe bio tanteraka tsy mampiasa produit chimique mihitsy miainga amin'ny fambolena hatrany amin'ny famokarana an'ilay produit tena nazahoana ny produit bio anay zany azahoana ao moa zany ilay zany certifié avy amin'ny Ecocert zany nahazo fankatoavana avy any amin'ny Ecocert hoe tena ara-pahasalamana tanteraka bio tanteraka. Resaka vokatra antsika dia aloha tonga dia resaka vokatra nafatahako ny Codal hatramin'izay dia ny anankiray aloha le koba le koba ao anatiny ao dia misy koa ny confiture sy ohatr'izany inavony tena hoe vokatra fikarin'ny Codal zany ahitana karazany be dia be mihitsiny zay tanintsaiko amin'ny ambangovangony eto produit bio zao ahitantsika ny karazana jus ny karazana confiture ny sirop ohatrany hoe sirop de glucose sy ny sirop de coco dia misy koa ny tantely zay aloha zany ny produit bio fa misy ny indray ny atao hoe conventionnel zany hoe tsy miainga avy amin'le fambolena bio zany fa fiaraha-miasa amina tantsaha hafa zany hoe mety misy produit chimique ihany io mety dia zay no ahitana karazany be dia be ohatran'izay ohatra zao ny bread zay ny anana zay tena hoe sakafontsika malagasy tena hoe asongadinay mihitsy ny hoe hozary sakafo mihaja ho an'ny rehetrarehetra ny sakafontsika malagasy ity dia misy an'izany zao ohatra ny vary amin'anana arak'izao hitantsika izao vary amin'anana zay efa vonona tanteraka fa mihinana fotsiny sisitsika afaka hoe chauffe-na kely afanaina kely dia mihinana fotsiny tsika sisa afaka hoantsika arak'izay itiavantsika anazy. Ohatran'io zao vary amin'anana io zany zao natokana ho an'olona firy zany zao iny iray iny arakaraka le olona misy mety hoe mihinana be misy hoe kelikely ihany fa raha ny tena hoe atony normal aloha zao dia mahavita olona telo ny tena hoe atony betabe eo anatin'iny betabe eo anatin'iny jerenareo boaty kely fa betabe eo anatin'iny za manana saucisse afaka ampiarahana maika mety efa fantatra ka tsy mila teneny zany tsy azoko za hoe dia teneny rehetra amina fandaharana eto sady manana bolety koa anao dia hoavy zao ny fety malagasy mifety araky hoe malagasy tsika dia sakafo malagasy no antsika fa tsy hoe malagasy eny misy ihany koa ny ravitoto tsisy anakisoa fa efa tsara be iny fa misy anakisoa misy vao mainka tena tsara ny ravitoto tena mampalaza ny Codal mihitsy
efa voatoto zany izy efa voatoto tanteraka efa masaka daholo efa vonona daholo zany produit anay a tsy mila hoe fikarakara le produit reny zany zao a aiza no afahana manjifany reny raha ohatra hoe za zao te hinana io zany zao hoan'ny olona ohatra hoe tsy mahay mahandro zany a de tonga de afahana aina fotsiny io rehefa avy eo zany ny produit codal afaka jifaina voalohany indrindra ao amin'ny codal aloha voalohany indrindra de ao amin'ny codal misy karazana fanjifana maro isan-karazany misy ny hoe hoan'ny zay te hividy hoe atsinjarany misy ansokajin'olona rehetrarehetra zany hoe te hividy atsinjarany ianao a te hividy sakay ankiray ianao a de mahazo ianao te hividy amin'ny gros ianao a de mahazo ianao te hividy manao vente en ligne koa zay nefa tamin'ny taona 1970 tsisy vente en ligne zany a zay le fivoarana efa miazakazaka de miezaka manenjika an'izay foana ny société codal zany ianareo a mampikambanao amin'ny sim amin'izao fotoana zao sim manao an'le hoe malagasy ny antsika de manana an'izay label zay zany reo an'ireo malagasy amin'izao fotoana zao zay a manao fampiratiana société codal aloha zany dia misy membre ao anatin'le sim de manao hetsika zany zay a zay karakarain'ny sim amin'ny magasin Jumoscoro rehetra amin'izao fotoana zao de misy ny fampiratiana ataonay société codal zay anetanana antsika rehetra mba hanjifa amin'ny vita gasy manomboka omaly moa nisy io mandritra nyity volany ity de akoatran'izay koa misy ny fanomezana fahafahapoan'ny client zany amin'izao de manome tolotra fihenam-bidy zay any amin'ny grande surface Jumoscoro ihany koa zay ahitana ny angivy ny misy produit maro isan-karazany fa manetana antsika hoe fa raha mankao amin'ny codal zany de tsy mahazo le fihenam-bidy mahazo fihenam-bidy raha makany amin'ny raha makany amin'ny codal fa afa mihitsy zany le hetsika ataonay any amin'ny grande surface misy koa any amin'ny shop liantso am'le hoe fety-pirenena malagasy zany de omena fahafahapo ny mpanjifa mandritra nyity volana jony shop liantso Jumoscoro reo aloha de codal fa samy hafa le promotion fa ny ty ve fa misy sira efa misy sira efa tena hoe araky ny tena ara-pahasalamana tena hoe ny ina moa zany lazako an'izany tsisy atahorana tsisy atahorana fa izy io ve raha ohatran'izao hoe ohatrany hoe ifara zao ihinana ravitoto izy reriny ao an-trano de misokatra le izy zany tsy lany izy rehetra fa sokafany aloha le de angalany kely de milavaka mbola tazomina afaka tazoma fa ny tsara kokoa zany raha hoe produit anatina boîte ohatran'izao le izy de rehefa misokatra karaha tsy lany de afaka tehirizina ao anaty vata fangatsiahana fa raha misarona ohatran'izao ndray izy tsy maninona le bocal ohatran'izao tsy maninona na mijanona eo ela be ary satria midy tsara le tia mantsara vao sokafana de misy rivotra de normal be mety hivadika izy fa le amin'ny bocal zany izy tsisy atahorana mihitsy isika ny tokantrano tiana manamarika fa raha manafana an'ireo isika indrindra fa anaty micro-ondes de avadio anaty vilia aloha izy fa sao de ahitan-doza eo de lasa ny codal ndray mazoloza hoe tena tsy mety le boîte de conserve ny codal aloha tsy mazaka lasa pompe mahazo azo sady zany fa na tsy anaty vilia izy fa boîte ohatr'izao ihany de efa mety ihany koa mipetraka fotsiny ao mba tsy hanahirana antsika satria zaka micro-ondes tsy mipoka aveo anaty micro-ondes apokioka tsy mety tonga de manao tena mety io raha ohatra hoe te hampiasa an'io de atao bain marie mambotraka rano de avy eo de mihinana fotsiny Joseph vita bain marie fa ahitana ny produit atsika ahitana ny vokatra codal ihany koa ny toeram-pivarotana rehetra saika ahitana azy daholo eto toerana ohatrany hoe ny grossiste ny hôtel restaurant ny péticiste station service fa ny codal zany tsy mionona amin'ny tsena eto toerana fa mivelatra be hatrany amin'ny manao manondrana ihany koa zany zay
ino rô zany sy mpampanondrana manondrana produit any ivelany satria ny tanjony société Codal zany hoe mba ho zary sakafo mihaja ho an'izao tontolo zao a ity sakafotsika malagasy ity fa tsy hoe sakafo malagasy de malagasy ihany no hoe makasitraka azy sotranao entanina sika rehetra zany a fa mandritra nyity volana jona ity a de misy a ireo promotion zay ataon'ny Codal fianambidy ataon'ny Codal eny amin'ny grande surface de Boscora ary ihany koa shop Liantso izany a no ahitanao vokatra malagasy a zay tafiditra ao anatin'ilay label ny sim lay antsoina hoe malagasy ny antsika malagasy daholo isika rehetra ary entina indrindra ihany koa ankalazana ny fety-pirenena